hoe ahoana ny toe-tsaina miabo a izay takiny soratra masina amin'ny skoto izany toe-tsaina miabo zany raha ohatra ny skotisma miresaka an'izany a dia mahalasa saina hoe ny baiboly ve no manao skoto sa ny skoto no manao baiboly sa tena isika mihitsy ny hoe fa kristianina ao anatin'ilay skotisma. Dia anio ary fa dia asama malentsika mihitsy hoe ny skotisma izay ataontsika dia ara-baiboly tokoa. Atao ara-jerely izany toe-tsaina miabo izay voiziny ty oabolana toko fahinana hatramin'ny 120 ty hoe ahoana no fandiniana an'ireo vitsika ireo tsy avy amin'ny Google izay hoe atao isurfa hoe inona vitsika sy ny sisa fa tena hoe ataontsika hanao samboletika zany hijery amin'ity soratra masina ity zany hoe sola scriptura amaionistitsika dia soratra masina koanio ataontsika somaray samboletika isitrika any amin'ny fiainantsika. Raha isitsika raha baiboly dia tsy ataontsika raha tsy vita mo miafatra. Toe-tsaina miabo voalohany ny andiny faina moa zany teny fampidirany hoe mandehana ny amin'ny vitsika ilay malaina dia ny io ny fanao ka mahendrena ka inona ary le fanaontsika ny andiny fafito tsy manana komande reny na mfe na mpanapaka. Zay zany voalohany indrindra aloha. Toe-tsaina miabo voalohany dia zao maniratena ianao. Maniratena ianao tsy miandry irahana ianao. Ahoana no mampilamina ny embouteillage nefa tsisy polisy embouteillage vitsika ny resaka eto satria maneny satria maniratena zareo tsy manana commande zareo fa mahazatra fotsiny anazy dia zao za ihany no manao izay ampilamina ny circulation ho an'ny vazazy eliserana eto amintsika dia milaza hoe mampika an'zareo fahendrentsika fa raha ny andafo izy a tsisy polisy sady tsisy jiro mibaiko fa nareo tena mbola mandevitra gaga ay tsika moa dia hoe manaratsy teny tsika gasy fa gaga zany ay hoe gasy zany mandeha tsy voizina ohatran'ny vitsika tsy manana komande ireny tokony mihoatra no izany zany tsika. Toe-tsaina miabo voalohany aza miandry irahana manira tena fa raha iandry irahana eo ianao tsy ho vitan'ny fofobe ny aniraka anao tsirairay fa dia na tsy mandeha koa ary ianao vita ho azy io satria dia vitsika manirateny eo. Zay zany le tena grave boky zany zao ary araka le teny tamin'ny kristiana anankiray izay hoe rehefa mivarotra billet dia tsisy vola dia mba gaga ihany rehefa tena tsisy mivarotra billet aminao ntsony tsisy mivarotra billet ntsony aminao dia eo ianao gaga am'izay hoe ato tsisy maniraka. Faharoa ankoatran'ilay maniratena zany andiny fahavalo nefa mamorony aminy raha fahavaratra izy ary manambina ny fihinany amin'ny fararano. Misoroka mialoha mibanjina mialoha olona mpanao ASP olona mpanao ASF olona mpanao projet olona mpanao tetikasa mialoha zany toe-tsaina miabo. Inona mampatonga zany miabo mahatonga zany miabo ianao zany efa mibanjina ery amin'ny lanitra karaha midona amin'ny plafond tsaratsara ihany fa ianao zany tonga dia efa mijery lavitra be rehefa miaraka amin'ny skotisma ianao sy miaraka amin'ny skotisma koa zany hoe miaraka amin'ny tile satria misy skoto silama rehefa miaraka amin'ny tile ianao zany dia manana toe-tsaina ohatra ny amin'ny oabolana hoe banjiny ny vody andromela fa tsy hoe inona ny atao activité an'io baolina raga ery baolina raga fa io zany dia nanangana ASP isika nanangana SF isika dia zany daholo dia zany mbola anisan'ny solantsika n'Andriamanitra zany toe-tsaina amin'izany hoe asainy mamory aminy isika rehefa fahavaratra satria ny fahavaratra dia fotoana mahafinaritra mampiteny omany foana mampiteny lalao alany andro eo ianao fa tsy manao tondraka ny mananjara ianao fa manambina ny fihinana dia efa henontsika mola hoe manana kibo anankiroa ny vitsika manana vavony anankiroa ny ray asiana ny tahiry ny ray hoanina ary ny tahiry io dia azo omena ny namana. Toe-tsaina miabo faharoa mitsinjo ny hoavy ary misoroka ratsy tsy izy. Toe-tsaina miabo fahatelo andiny fahasivy mandrapa oviny io dia mahafinaritra io
mandra-pahoviana mbola handriaky ianao ilay malaina raha hoviana no ifo amin'ny toromasonao ianao mbola mitokely hatramin'ny fahavolo azafady mbola atory kely ary mbola horenika kely ary ary mbola motanana kely atory angamba samy tratran'io daholo ny olona tsy tia revay amin'ilay hoe maneno ny revay dia izy moa revay efa atao efatra mihitsy azy ndraindray efa atao efatra zanatokatra efatra zany le revay maneno ilay voaloha dia pia mbola atory kely ary maneno revay faharoa dia mavakely mitsatra manaraka hoe pia mbola minina kely koa izy teo mbola horenika kely any maneno revay fahatelo pia natray ohatr'izao le manotanana ohatr'izao le fetsika mbola manotanana kely any any dia tsy maintsy horendrika ihany satria zay moa filaza mpampianatra raha manao ohatr'izao ianao dia hoe esoro ny tanana fa sady horeniko ianao tsy mahare ahy zay no lazainy mpampianatra ny fangatanandro zany hoe toetsana miabo faharoa zay tokony ataoko anio dia tsy andrasako raha vitsy atao hoe raha tsika miteny zay tokony ataoko anio tsy andrasako raha vitsy zay anio filazam-potoanany amin'ny hoavy andro avy filazam-potoanany amin'ny lasa andro tamin'ny sasany isika ny tokony hanomboka fa anio isika dia anao lanonana zay zany mbola tsy niseho zay tokony anao anio izy ataoko anio dia tsy andrasako raha vitsy toetsana miabo fahatelo zany zay tena tsara ananatsika satria toetra mivitsika zany tsy mila miandry andro zany tsy miandry tara fa rehefa vonona rehetrarehetra dia miaingytsika fa mivitsika taraikiraiky tsy maintsy tonga miandany eo ihany zany io fa tsy mray mifoko ngamba mivitsika ngamba ka dia rehefa manenodrepaneny rehefa ianao tonga dia ataovy amin'ny tena izy aza mba manao an'le hoe nenay famantaranandronay ataonay amin'ny sivilatsaka fifa dia amin'izay izay mikoropaka atovy tena izy aza matory kely ihany na mbola manotanana kely ihany mbola rehetra kely ihany farany indrindra ny faraiky amin'ny folo toetsana miabo dia tonga toy ny lehilahy mimaona amery miala ianao ary fantrano politimila io le hoe teny frantsay hoe s'apitoyer sur son sort mifieritsaina rehefa hoe nakakaina teo mpandrina teo zany ianao fa hoe mieritreritra hoe tsisy raha atao mbola torokely ihany sisa rehefa tsy vita le izy dia mifieritsaina ianao hoe zandavana mbola tokony ataoko fa sady matory ihany zay zany mifieritsaina amin'ny toerana dia miankiray zany dia hoe mihoatra ny fiferotanaina zany ianao toeritsaina miabo farany dia hoe ioaranao fiferotanaina azonao fahasabarana ianarana moa zany tamin'ny fionan'ny praidi national farany teo hoe fahasambaranao zany dia tena hoe miezaka ianao zany mihoatra ny atao hoe fiferotanaina rehefa miferitraina tamin'ny mbola kely tsara dia hoe le dadanay izay tara ho jery fitaratra ka le tarenako ratsy be rehefa le miferitraina fa tena hoe miezaka zany ianao hoe ianao aza misika mitenanao ary mampita zany amin'ny hafa fa tena mampikaraikona mijery olona mikaraikona rehefa mijery tarehan'olona mikaraikona zany ianao dia magaka fa mifitra izy ary na misy manao kara ao anaty tele dia mandoka koa ianao ary misy prevety ao anaty tele dia mankididy sady ianao hoe mbola tsy mihinana satria ny fiferotanena dia mifindry zay hoe toetsaina miabo reo toetsaina miabo anankefatr'ireo zany rehefa anananao dia sady afindranao le izy dia mirosotro ny soatrano anterimaro reo toetsaina anankefatr'ireo zay inona fa ao anatytsika izy ary tsapa ny olona rehetra zay miseraserantsika zany maro ny olona tsy skotany amin'ny tontolo iarahana miaina teneniko manokany hoe tohatra ny doyen amin'ny faculté ao vatana kanto tsy skotoko fa tena miaiky ny skoto ary reo toetsaina efatr'ireo dia mampiaiky azy mihitsy ireo ny voalohany resantsika hoe ny ozytsika hoe maniratena andiny fafitony fahavalo mitsindry ny vody andromerika ary misoroka ny ho avy fahasivy zay tokony ataoko anio tsy andrasako raha vitso dia ny andiny fahasivy-soafolo iny ary ny faraiky ambin'ny folo dia miady amin'ny fiferotanaina ireo zany no toetsaina miabo zay noeten'ny soratra masina ho antsika androany raha soantsika rehetra azo mitomana miny ary dia aiandevokarina ihany koa aiampiatrany zany mba hikorina ho tonga nofony tenin'Andriamanitra amintsika rehetra amen mivavaka makina isika saintsaina izany teny izany